Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanjaravantsika ravaka malalatra rety sabotsy fafito ambin'ny folo ny volana febroary ity. Ny mofinaina vilahatra antsika dia nentana tasy misaotan'ny Paolo amin'ny Tesaloniana. Tesaloniana voalohany toko fahadimy. Tesaloniana voalohany toko fahadimy andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Amin'aran'i Jesosy. Ary mangataka aminareo zay raha lamba ekenareo zay mikilaina eo aminareo sy mitondra anareo amin'ny tompo ary mananatra anareo ary mba ho ajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy no ny asany hiavana tsara. Ary mananatra anareo zay raha lahy anaro zay tsy mitoetra tsara, ometoky ny malemy saina, ampahirezy ho ny reraka, mandefera amin'ny olona rehetra tandremo mba tsisy hamadiratsy olona fa miezah mandrakariva hitady zay tsara na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra. Mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Iray masiny no manomasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mizara paragrafy 3 mazava tsara ity mofinaina eto am-pelantanantsika ity. Milaza toetra, mitaky toetra manokana amin'ny mpino amin'ny fiangonana tany Tesalonika ary amintsika kristiana vanim-potoana ankehitriny raha teo koa. Amin'ny voalohany Paoly dia mangataka ary mangataka aminareo zay rahalahy. Rehefa mbola hoe mangataka dia toy ny milaza hoe miangavy anareo, manome tari-dalana zany. Eto Paoly dia manome tari-dalana ao anatin'ny fiangavianany hoe mba ekeo izay mampianatra anareo, izay mitondra anareo ao amin'ny tompo, mananatra anareo. Paoly dia resy lahatra amin'ny faminaniana ataony na amin'ny fampianarana ataony fa any am-parany any olona dia tsy hanaja zay masina. Ao anatin'izay masina tsy ho ajain'ny olona ny tenin'Andriamanitra, fa ao anatin'izay masina tsy ho ajain'ny olona koa ny mitondra ny tenin'Andriamanitra. Ny protestanta ataontsika hoe mpelolalana amin'ny fanomezan-toerana ny soratra masina. Ny protestanta dia nanome toerana mihitsy ny fanajana ny soratra masina. Saingy ndraindray koa ny protestanta dia mampitovy marindrano ny olona rehetra eo anatrehan'ny soratra masina. Ekentsika mihitsy fa ny olona rehetra dia mitovy eo anatrehan'ny soratra masina. Hoe ny olona rehetra dia mitovy, tsy misy tompo, tsy misy mpanompo, tsy misy ambony, tsy misy ambany. Marina tsy adikevitra amin'ny soratra masina. Fa i Paoly kosa dia tena manazava eto manao hoe fiangaviana. Jereo reo olona izay mampianatra anareo. Jereo ary hajao izy. Hajao amin'ny fitiavana reo olona mpampianatra anareo, ireo olona mitondra anareo ao amin'ny tompo. Dia hajao izy. Tsy hoe raha manaja ny mpanompon'Andriamanitra, ny kristianina, manaja ireo mpampianatra soratra masina, ny mpitoroteny, ny mpitandrina ve, ny katekista, ny mpiandry, ny dekona, l'olona, manaja ireo olona zay ataontsika hoe mpampianatra ny fiangonana. Tsy midika mihitsy zany akory hoe ambony noho ny afo izy, tsy zay ny tenin'ny Paoly eto. Na indraindray koa ny fiheverany indraindray koa ny protestanta mieritreritra manao hoe rehefa manaja olona nge dia ohatran'ny lasa mandribona ny voninahitr'Andriamanitra ka tsy tokony ho ajaina ny olona fa Andriamanitra ihany ny ajaina. An'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ka dia ny olona dia tsy ajaina, tsy adiso mihitsy. Ny fanajana olona tsy midika tsy fanajana an'Andriamanitra, mifanohitra amin'izay raha noho izy. Ny olona manaja an'Andriamanitra dia mahay manaja ny mpanompon'Andriamanitra, mahay manaja ny fiangonana.
ndraindray mantsy hotsika manao hoe indraindray dia ao anatin'ny tontolo protestanta io ndraindray misy olana atray mahatonga ny hoe ndraindray mora mikorotana ny fiangonana protestanta mora mikorotana satria tsy le hoe rafitra loatra tsy resaka cléricalisme manao hoe andekona miavaka na inona fa izao zava-dehibe amin'ny protestanta ny iverenina ny antsoiny fifanajana manaja olona ianao ao anatin'ny protestanta tsy ilay maha olombelona mampanota azy tsy zay loatra fa manaja olona ianao ao anatin'ny tontolon'ny fiangonana no olony fanomezam-pahasoavana hajainao ny dekona satria fanomezam-pahasoavana zay ny dekona manaja ny fiangonana satria zay ny fanomezam-pahasoavana raha ohatra ka ny dekona manao niny akanjo fotsiny araky ny amaritan'ny fiangonana azy de izao no olo e fanomezam-pahasoavana raha ohatra ka mipetraka eny am'pilipitrana eny amin'ny altara ny mpamaky teny na ny mpitandrina na ny dekona de zao tsy noho ny maha olombelona azy fa no le fanomezam-pahasoavana no zany de hajainao le fanomezam-pahasoavana satria hajainao ny nanomeny fanomezam-pahasoavana dia mipetraka ho azy fotsiny mifanajana tsy hoe ambony na ambany io itsika mantsy ndraindray efa tratran'ny ataontsika hoe ny fiara ny toetsain'ny fiarahamonina am'izao ndraiky zao zay mametraka hierarchie mandrakariva ilaina ny atanatohatra fa izao tsy resaka tanatohatra raha ohatra ka miavaka ery aloha ery ny ataovy hoe eny ambony ery ny mpamaky teny na ny mpanray anjara ny fotom-pavahana tsy hoe ambony ny toerana de ambony izy fa ambony ny toerana mba ho hitanao izy ambony ny toerana mba ho reny feony ambony ny toerana mba ho tazana ary ambony ny toerana satria eo ny fanomezam-pahasoavan'ny olona miteny na mamaky teny tsotra fotsiny ary de ajaina le fanomezam-pahasoavan'ilay olona hotsika hoe indraindray ny tazana ao anatin'ny fiangonana protestanta dia manao marindrano tsotra fotsiny zao hoe de kinona moa mitovy tolenge ny olona mitovy ny olona maha olona azy fa tsy mitovy kosa ny fanomezam-pahasoavan'ny olona raha ohatra ka ao anatin'izay tsika zay rehetra de mipetraka ity teneniny Paoly ity hoe hajao mangatak'izay mba hajao hoe ireo zay mitondra anareo ao amin'ny tompo hajao amin'ny fitiavana izy noho ny asany mazava io noho ny asany noho ny fanomezam-pahasoavana no anajana ho azy fa eto de lafizavatra faharoa zay tiany Paoly ho atsaitsika de ny hoe anarina koa nareo dikany hoe anarina de zao fitarian-dalana mba ifampaheriny samy mpino mba ifampaheriny samy fiangonana ny fiangonana avako malala de raha ohatra ka amin'ny fijeriny Paoly ny Tesalonianina dia ny fiangonana dia fianakaviana anankiray ao anatin'io fianakaviam-be io de misy lamina misy ny ray aman-dreny misy ny zanaka misy ny olona mety mandalo fizaham-toetra misy ny mety faly misy ny mety ory misy ny mety tezitra misy ny mety matafitoana ny hafa isan-karazany eo anatin'io fianakaviana io ahoana ny alavorariana io fianakaviana io ny fiainany amin'ny maha fianakaviana azy de Paoly manao hoe tsy maintsy mipetraka aloha ny fanajana fa ny faharoa de zao tsy ampy zay fa izao aoka ny fianakaviana amin'ny maha fiangonana azy olona afaka mifanome toky olona mampahery zany olona mandefitra zany ny tsirairay de samy mahatsara anatin'ny fianakaviana fa raha fianakaviam-be zany ny fiangonana fa tsy afaka miaina ao anatin'io fianakaviam-be ny fiangonana io isika raha tsy mifandefitra mahafinaritra ny teniny lay psychiatre sady psychologue antsoina hoe Carl Jung izay niala niasa tam'ilay psychanalyse anakay antsoina hoe zay fantaritsika namorona ny psychanalyse dia Freud de niara-niasa nahatra tamin'ny Freud niara-niasa nahatra tamin'ny Freud Carl Jung nisy fotoana moa nisy sorana moa izy mirahalahy reo de tafasara ka de tsy mitovy fomba fijeriko aza maty aty amin'ny taona 100 aty zany Carl Jung de isan'ny olona zay
tsara vakinao ny asa soratra ny nanoratra boky matevina de matevina roapolo latsaka kely ny samy oatra azy ny atevenany zany tome isan'zany bokyny soatany Carl Jung zany. I Carl Jung de ny temana hoe ny zava-dehibe ozy any de zao tsy hoe manana ny marina ianao fa ny zava-dehibe de zao ny fahalavorarian'ny fifandraisanao amin'ny olona. Ny zava-dehibe de zao ny fanananao fiedanam-po, fanananao fifaliana ao anaty. Raha ohatra ka miresaka amina olona nahita fianarana ambony be tahaka ny Carl Jung ianao de mieritreritra amina hoe fangamo tsy ny hoe manana raison na ny hoe manana ny marina ny tena zava-dehibe, tsy zay ny zava-dehibe io Carl Jung. Ho ity bolina mpitsabo saina sady psychologue psychiatre aza moa hoe ny mahavony areti-tsain'ny olona sasany de zao tsy manaiky mihitsy raha tsy manana ny marina, tsy manaiky odiso ary manjary areti-tsaina sy areti-panahy rehefa olona karazan'olona tahaka izany foana io Carl Jung. Ary dia zay no mahatonga ny ady ao anatin'ny mahatonga disadisa drany satria anao tojo olona zay tsy vonona iaino mihitsy, tsy vonona ny resaka mihitsy ary narera de zao miaino izy. Rehefa miaino olona izy mihaino fampianarana izy de zao tsy miaino andray izy fa miaino hoe inona re zany no avaliko an'izany. Rehefa ohatra ka manatrika conférence izy, manatrika fampianarana izy, famelam-piarankevitra izy, miaino propagande izy, miaino tsy fantatra zavatra mety hoenony eny de zao tsy miaino andray zavatra fa miaino manao hoe inona zany zao no teneniko manoloana an'izay nitenen'le olona zay, na inona no avaliko an'izay zavatra tenen'le olona zay, na inona no afahako manohitra zay tenen'le olona izay. De hoe Carl Jung hoe tena areti-panahy zany. Izy mo tsy miteny hoe fanahy ohatra fa areti-tsaina. Riavako eto an de zao ao anatina fianakaviana, ao anatina fiangonana de zao zava-dehibe ny fananana toetra izay mandefitra. Mandefitra amin'ny hoe manaiky iaino, manaiky amantatra, manaiky amakafaka, manaiky iresaka. Ary dia ho Paoly hoe mananatra anareo mihitsy zay. Tandremo mba tsy hamaly ratsy olona. Mandefera amin'ny olona rehetra mihitsy. Tsy ny hoe ny mahay no andeferanao na ny tsy mahay tsy andeferanao fa izao amin'ny olona rehetra dia manana fanetretena. Misy filôsofy anankiray antsoina hoe Frédéric Nietzsche zay matetika firesakantsika. Nietzsche de nanazava manao hoe misy karazana moral anankiroa. Dia ny moral anankiray ho Nietzsche dia ny moral ny andevo. Ary anankiray de ny moral ny olona mpitondra na ny moral ny matanjaka. Ny moral ny andevo de zao moral ny olona hoentina zany hoe Nietzsche de zao lay mivoino hoe mandefera, mivoino hoe manana compassion, manana fahalemem-panahy, manana fahatsoram-po. Zay hoy Nietzsche de zao moral ny olona zay resy. Fa ny moral ny matanjaka kosa ozy tsy zay, fa moral ny matanjaka de zao enao ny marina, enao ny tsara, enao ny mety. De fantatsika ny mahadiso an'izany moral Nietzsche zany. Fa ny kristianina de zao ny faneken'ny kristianina andefitra, tsy ny midika faharesena mihitsy. Ny faneken'ny kristianina ho tia namana, ny faneken'ny kristianina ifandray amin'ny manodidina azy, hiavana amin'ny olona rehetra, tsy midika mihitsy fa ambaniana. Fa ny freharehana zay ambaran'ny Nietzsche dia miteraka fahavakisana, fivakisana ary korontana ao anatin'ny fiarahamonina. Lavako malala ao anatina fianakaviam-be iray zany tsika, na fiangonana io tahaka ny tany Tesalonika, na fikambanana io de zao fototra mahatonga ny hoe fihavanana tsara. De zao olona mahay mifanaja. Ny tsirairay samy mametraka ny olona mitoerana tandrifin'ny fanomezam-pahasoavany avy. Manaja ny fanomezam-pahasoavany tsirairay ary olona mifampahery sy mifanohana. Zay ny fifandraisan'ny olona amin'ny manodidina, fifandraisan'ny olona am'izay mety ao anatin'ny mpiarabelona aminy. Fa izao farany, ahoana kosa fifandraisanao amin'ny tenanao? De hoy Paoly manao hoe mifalia mandrakariva.
olona mifaly mandrakariva. Misy fikambanana antsoina hoe scotisme. Ny lalana anankiray zay ao anatin'ny lalana volontily de manao hoe mitsiky mandrakariva, mitsiky na ao anatin'ny sarotra aza, faly na ao anatin'ny sarotra aza ny tily. Zany rehetra tsy hoe zavatra atao lalàna fotsiny zany fa iainana ary miainan'olona nandritra ny 100 taonany. De eto Paoly de manazava manao hoe tena azo atao ve mifaly mandrakariva e? Tena azo atao mifaly io tsy hoe mivanitika, tsy zay loatra, fa mifaly io de ny hoe manaiky ny fitrangan-javatra, tsy miferin'aina amin'ny fitrangan-javatra. Manaitra kely afakomaly dia nandeha namonjy andeha hitoriteny tamina fiangonana anankiray tsy manino ty Andravoahangy, amin'ny Fijekeman-Dravoahangy, andeha hanao conférence amin'ny Eninora ariva. Embouteillage nitona be fiarakodia eto Antananarivo io alakamisy io. Dia miainga ato tokantrano ato amin'ny fitandremana misy amy 5 latsaka faefany any miala ato anatin'ny tokantrano miaraka amin'ny fiarakodia, andeha hamonjy fotoana amin'ny 9 hariva etsy Andravoahangy fivavahana. Amy 5 latsaka faefany zany miala eto Ambotately, amy 5 latsaka faefany, amin'ny 9 latsaka faefany mbola eo anoloana ny Fijekema Tranovato Faravohatra, zany hoe lalana zahabo 1 kilometatra ve io, miala avy eto Ambotately mandrapatonga eo Tranovato Faravohatra adiny ray nefa lalana 1 kilometatra ampy tsy ampy kilometatra, mety 1 kilometatra io. Dia fiangonana nefa amin'ny Eninora sy faefany, amin'ny Eninora vao tena najanona fiarakodia teo amoron-dalana teo anoloana fiangonana Tranovato Faravohatra, de aleo ajanona ety fa aleo mandeha tongotra. Rehefa nandeha tongotra de nidina mazava ho azy manaraka mahita ny fitohanan'ny fiarakodia mandrapatonga ny Andravoahangy any. Fa eo ambanimbany kely eo dia misy moto mifamaly tamina mpamily fiarakodia, mifamaly am'zao rehetra moa tsy fantanao tsony izy andiso no izy any marina, fa efa olona mifamaly no hitanao eo am'lay lalana, mifamaly. Ary dia ny olona mitany tsy tany olona zay atao, misy teny maloto zay tsy fandreniny sofina, mandratra sofina ifamaliana ireto manodidina ireto amin'ny ora zay amin'ny 9 latsaky io. Oneny ianao mijery an'ireto lehilahy lehibe raim-pianakaviana mifamaly amina zavatra ataontsika hoe tsy de tena manahoana loatra fa azo ifandaminana, fa nahoana marary le fiarahamonina, trotraka le fiarahamonina, reraka lay olona, manomboka amin'ny 4 sasany izy na manomboka amin'ny 5, manomboka ao anaty fiarakodia ao anatin'ny orana de fa samy reraka, tohina, mora tohina, tsy afaka ny fandefitra intsony, tsy afaka ny miresaka intsony, mora tohina. Ary mararahan' le fiarahamonina ianona ankehitriny de zao, marary le fiarahamonina fa tsy mahafantatra hoe marary izy, tsy resy lahatra hoe marary izy, ary rehefa tsy mahafantatra hoe marary izy, tsy resy lahatra hoe marary, de tsy manatona mpitsabo izy na tsy miezaka hitsabo fa nieritreretany salama foana izy. Ary rehefa ny olona ny marary kanefa tsy resy lahatra fa marary de mamindra izy, na miombo ny aretiny na izy mamindra amin'ny hafa. De tak'izay mihitsy ny fiarahamonina hiainantsika vanim-potoana ankehitriny, marary le fiarahamonina de tsy manaiky hitsabo, tsy manaiky hitsabo tena, tsy manaiky hifampahery. Hany ka manjary lasa fiarahamonina anjakan'ny disadisa, manjary fiarahamonina anjakan'ny ny olana maro samihafa, ary de tandrify indrindra ary antsika itony tenin'ny apôstôly Paoly tony hoe mandefery amin'ny zavatra rehetra, ampahirezo ireo reraka, ary ianao akanana fifaliana mandrakariva, aza de tezy dava. Ka hoana moa rehefa mijanona ao anaty embouteillage anaty fitohanan'ny fiarakodia ianao manomboka amin'ny 4 ka hatramin'ny 8 sasany alina, de ngamba ho ianao miteny de angamba tsy afaka nofaly am'zany pasitera. Tena tsy ho vitako nahoana na ny lasantsy lany ny orana avy ny fitaratra ampidinina, miditra ny orana tsy ampidinina mafana sy ny sisa rehetra, de tonga ho azy ny fahasosorana ny ankizy miandry ny sasany tsy ao anatin'ny fiarakodia.
etra de ambarany Paoly manao hoe zao no izy mifalia mandrakariva ary ny fanalahidin'ny fifaliana de fiainam-bavaka. Fanalahidin'ny fifaliana de fiainam-bavaka. Rehefa hiainga alohan'ny tranonao alohan'ny asanao amin'ny tontolo andro maraina de mangata amin'ny tompo hoe iala ato an-trano ao Jesoa de ataovy faly amin'ny tontolo andro ty, ataovy resiko a ny fahasosorana, ataovy resiko a ny ataovy mahafeny foko tsy hitroatra, ataovy azaveranao ny fahatezerana no hibaiko ny fihetsiko, azaveranao ny fihetseham-poko tezitra no hibaiko ny fihetsiko na ny fifandraisako amin'ny manodidina fa ny fahazavan-tsainy ny fanahinao masina. Mangata amin'ny tompo izany fahazavan-tsainy ny fanahin'ny tompo zany dia misaora amin'ny zavatra rehetra. Pino mahay misaotra amin'ny zavatra rehetra. Amin'izay heveran'Andriamanitra lalovana de pino mahay misaotra amin'ny zavatra rehetra. Le afaka malala ao anatina fianakaviam-be kristianina ianao, ao anatin'ny tokantranonao de zao manana fifaliana, manana fahatokinan'Andriamanitra ary dia misaore amin'ny zavatra rehetra zay heveran'Andriamanitra lalovanao. Ivavaksika Lompo am'siranao zahay noho ny amin'ny teny zay azonay novakina, manafatra anay ahay miaina eo anivon'ny mpiarabelona aminay, ahay miaina ao anatin'ny fiarahamonina misy anay. Ndraindray tokoa zay Jesoa de tsy mahay mifandray amin'ny mpiarabelona aminay, tsy anananay ny fahaiza miaina amin'ny maha kristianina anay, fantatray fa tsy hainay ny miaina azy. Ndraindray zay tsy mifanaja, tsy manaraka ny teninao hoe aja ho an'izay tokony ho ajaina, tahotra ho an'izay tokony ho atahorana. Ndraindray aza Jesoa de heverinay fa ny tenanay ihany mindrika ho ajaina, fa ny hafa de natao hanaja anay fotsiny. Mamindrafo aminay Tompo mba ho hainay ny hanaja ny fanomezam-pahasoavana nomenao anay, satria ny fanajana ny fanomezam-pahasoavana de mahatonga anay mahay mifanaja ka tsy hametraka ny tenanay ho tsara noho ny hafa na mieritreritra ny fanomezam-pahasoavana ho mendrika noho ny hafa, fa hifanaja zay amin'izay anjara fanomezam-pahasoavana tandrify anay avy. Manafatra anay ianao mba ho pino mahay mifanohana, mahay mifamela, mahay mifandefitra izahay. Ndraindray tokoa Jesoa noho ny hamafy ny fiainana de tsy hainay zany, tsy vitanay mifandefitra. Ny hafa ny takela ifandefehana fa zay tsy mahavita an'izany. De mamindrafo aminay Jesoa de avaozy ny fanoloran-tenanay. Ataovy olona falifaly mandrakarivo zay satria manana anao mahay ny zavatra rehetra. Ataovy mahay misaotra amin'izay averanao lalovanay eo amin'ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny herinandro farany ty Jesoa, misaotra Tompo fa izay rehetra nomenao anay tamin'ny herinandro ty de fantatray fa mahasoa sy mahasambatra anay. De tahino ny herinandro vaovao nomboka rahabitso alahady ho feno fifaliana. Mamelana anay amin'izay rehetra napahalaelo anao nataonay tamin'ny herinandro ty, nanana fotoana ny namanay. Amin'ny anaranao Jesoa. Amen.